Bon après-midi à tous. Marary tolakandro mahafinaritra ao antsika rehetra. Vous êtes heureux dans la présence du Seigneur? Faly ve nareo fanatrehan'ny tompo androany? Il y a des gens qui font la fête à la mer, nous sommes là rassemblés. Misy olona amin'izao fotoan'izao manao fety izy ireo any amoron-dranomasina fa tsika kosa miangona eto noho ny anaran'i Jesosy ary tombony lehibe ho antsika izany. Amen. Un privilège de se réunir à la famille de Dieu, Tena tombony lehibe ny miara-miangona amin'ireo ankohonan'Andriamanitra de pouvoir le louer, l'adorer, ka afaka iankohaka aminy a idera azy a écouter sa parole, mihaino ny teniny être ouvert dans nos cœurs ary misokatra ao anatin'ny fotsika vonina pour écouter la parole de Dieu. mba hihaino ny tenin'Andriamanitra. Ce matin, nous sommes venus, je suis sûr, dans la Ary mino fa tonga niaraka tamin'ny finoantsika tamin'ity tolakandro ity a traverser cette rehefa niditra teo amin'ny varavarana io isika dia niditra teo niaraka tamin'ny finoana. dans la foi pour ce que notre cœur cherche et désire. Finoana ny amin'ireo zavatra mety katsahan'ny fotsika sy irin'ny fotsika. Amen. Amen. La foi pour ce que notre cœur recherche et désire. Finoana ny amin'izay zavatra katsahan'ny fotsika sy irin'ny Et fotsika. c'est dans cet état d'esprit que le Seigneur pourra avoir accès Ary amin'ny alalan'ny toe-pana tahaka izany a no ahafahan'ny tompo mahita lalany idirana ao am-potsika. Il veut gagner notre cœur. Satria te azo ny fotsika ny tompo. Il veut nous enseigner ses voies. Te hampianatra antsika ny lalana izy. Voilà pourquoi nous sommes là. Azany no antony mahatonga antsika eto a. Par la parole de Dieu. Ampaherezany tenin'Andriamanitra, Encourager, amporisihany, lever, atsangany confronter ary vohotsikotsina la parole de Dieu. amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Quelle grâce que nous avons la parole de Dieu. Tena fahasoavana anie ananantsika ny tenin'Andriamanitra. Donc, quel est le sujet que nous allons partager cet après-midi? Ka noho izany inona aza ny lohahevitra izay ifampizarantsika amin'ity tolakandro ity? Mety misy manana hevitra ve? Est-ce que vous êtes réveillés? Mifoha tsara ve aloha nareo e? Quel est le sujet que vous pensez nous allons partager? Inona ny lohahevitra izay heverinareo ifampizarantsika amin'ity tolakandro ity? Je n'ai pas tellement convaincu, mais bon, c'est pas grave. Miteny ihany nareo fa ohatrany tsy tena resy lahatra tsara fa tsy maninona izany a. Cet après-midi, nous allons parler sur le sang de Jésus. Anio atoandrotsika dia resaka ny amin'ny rany Jesosy. Le sang de Jésus. Ny rany Jesosy. On entend parler beaucoup du sang de Jésus. Matetika isika mareny amin'ny rany Jesosy. Il y a des gens qui font toutes sortes de choses Misy olona manao zavatra maro samihafa dans la représentation du sang de Jésus. entin'izy ireo anehoana an'izay rany Jesosy izay. Mais c'est très important pour nous Kanefa zava-dehibe loatra ao antsika de prendre la place que le sang de Jésus a dans la vie chrétienne. ny atakarantsika ny toerana nanany rany Jesosy eo amin'ny fiainana maha-kristianina. Et donc nous allons commencer bien sûr par l'Ancien Testament. Ary mazava ho azy fa atombotsika any amin'ny testamenta taloha zany. Le sang de l'animal avait une grande importance dans l'Ancien Ny Testament. ran'ireo zava-mananaina dia nanana ny toerany tokoa tany amin'ny testamenta taloha. Que le sang de l'animal sacrifié Ary fantatsika fa ny ran'ilay biby izay natao sorona dans le lieu très dia saint, hoentina ao amin'ny fitoerana masina indrindra izany, sacrificateur, entim-pisorona prenant en compte les péchés du peuple d'Israël. mba handrakofana ny fahotan'ny vahoakan'i Le sang Israely. de cet animal, Ary ny rany io zava-mananaina io a signification dia nanana ny heviny tokoa, réelle ny heviny marina pour le peuple d'Israël. ho an'ireo vahoakan'i Israely. Et l'auteur du livre des Hébreux nous dit que le sang de l'animal, c'était le sang de l'ancien Ary ny alliance. mpanoratra amin'ny boky ny Hebreo dia milaza amintsika fa ny ran'ireo zava-mananaina hozy izy dia rano fanekena taloha. L'ancienne alliance avait été établie Satria ny fanekena taloha dia naorina au travers du sang de tamin'ny l'animal. alalan'ny ran'ireo zava-mananaina. Et donc, dans l'Ancien Ka Testament, noho izany ao amin'ny testamenta taloha nous pouvons voir un cas dans le livre d'Exode. dia afaka mijery tranga anankiray zao tsika eo amin'ny bokin'ny Exodosy a. Nous lisons au chapitre 12. Dia vakitsika ny eo amin'ny toko faharoambin'ny folo. Je crois que vous connaissez l'histoire. Mino fa fantatrareo angamba ity tantara ity a.
quand Dieu voulait délivrer le peuple d'Israël des Égyptiens. Rehefa tianafaka ny vahoakan'ny Israely tamin'ny Egyptianina ny tompo a. Et Pharaon avait été averti de la mort des Dia premiers-nés. efa nampitandremana mo Farao tamin'izany amin'ny hafatesan'ireo voaloha-teraka, C'est le moyen que Dieu avait choisi satria izany moa ny fomba izay nisafidian'Andriamanitra pour endurcir le cœur de Pharaon entiny hanamafisana ny fon'ny Farao et en même temps l'emmener à laisser le peuple d'Israël. ary niaraka tamin'izany a ny ahafahany mamela an'ireo vahoakan'ny Israely a hivoaka ny Egypta. Et donc Dieu Ka noho izany Andriamanitra Pharaon de la mort de tous les premiers. dia efa nampitandrina ny Farao ny amin'ny hafatesan'ireo voaloha-teraka rehetra. Que le plan de Dieu était de sauver et de protéger les enfants du peuple. Ary mazava ho azy moa fa nidrafitr'Andriamanitra dia ny hamonjy sy haro an'ireo zanaky ny vahoakan'ny Dans Israely. le livre d'Exode au chapitre 12 au verset 7, nous pouvons lire quelques versets. On va se Ka noho izany afaka vakitsika kely angambany a ny Exodosy toko 12 ny 17 somary andikana kely tsika. Et c'était au fait l'institution de la Pâque. Ary raha marimarina kokoa moa zany izy ity dia miresaka ny amin'ny fanorenana na ny fametrahana ny Paska. Donc on ne va pas rentrer en détail là-dessus. Izany tsy hitra amin'ny atypiriany amin'izay isika Lire le verset 7. fa vakitsika ny amin'ny 17. On prendra du sang de l'animal et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Ary analany ny raha ka atentiny amin'ny tolam-baravarana roa sy amin'ny tatao-baravarany trano izay hinanany azy. Donc chaque maison avait besoin d'offrir un Ka sacrifice. noho izany a ny isa-tokantrano zany dia nila nanao sorona Et le sang qui avait été versé, ary ny raha izay nalatsaka tamin'izany a le peuple d'Israël le mettrait sur les deux poteaux et sur le linteau de la maison. dia mila tetiny vahoakan'ny Israely amin'ny tolam-baravarana roa sy amin'ny tatao-baravarany trano zany. On va sauter au verset 13. Dia dingantsika eo amin'ny 17 Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. ary ny raozy izy dia ho famantarana ho anareo amin'ny trano izay hitoeranareo. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ary raha mahita ny rao dia handalo aminareo ka tsisy loza handrikana anareo raha mamely ny tany Egypta aho. Le verset 23. Andininy 17 L'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Fa Jehovah dia hamely ny Egyptianina ary raha mahita ny raha eo amin'ny tatao-baravarana sy ny tolana roa Jehovah dia handalo ny varavarana ka tsy havela niditra ao an-tranonareo hamely anareo ny mpandringana. Donc nous voyons déjà que le sang de l'animal Ka noho izany hitantsika sady zany eto ny ran'ireo zava-mananaina sacrifié pour l'institution de la Pâque izay natao sorona mba hanorenana na hametrahana ny Paska a servi pour la protection et la délivrance du peuple dia nampiasaina ho an'ny fiarovana sy ny fanafahana an'ireo vahoakan'ny Israely. d'Israël allait passer pour tuer tous les premiers Ka noho izany rehefa handalo ilay mpandringana mba hamono ny voaloha-teraka rehetra du peuple d'Israël ne seront pas touchés. dia ny an'ireo vahoakan'ny Israely kosa dia tsy ho voakasika izany. Donc déjà nous voyons que le sang dans l'Ancien Ka noho izany hitantsika sahady zany fa ny raha tany amin'ny testamenta taloha est un élément de protection pour le peuple. dia singa fiarovana ho an'ny vahoakan'ny Israely. Et avant que nous passions dans la nouvelle Ary alliance, mialohan'ny hidirantsika ao amin'ny fanekena vaovao a voyons que le sang de l'animal sur les deux poteaux et le dia linteau hitantsika ilay ran-java-mananaina izay nafafy teo amin'ny tolam-baravarana roa sy ny tatao-baravarana protection du peuple d'Israël. dia fanehoana ny amin'ny fiarovana ny vahoakan'ny Israely izy ireny. Et donc maintenant nous allons passer à la nouvelle alliance. Dia hijery ny fanekena vaovao indray zany tsika zao ankehitriny a. Et bien sûr que si on va parler du sang de Jésus, on a bien important de parler Ary mazava ho azy fa raha hiresaka ny amin'ny rany Jesosy tsika dia zava-dehibe loatra ny resahantsika ny amin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. deux éléments Dia hijery singa anankiroa tsika zao a importants pour nous de comprendre. izay zava-dehibe loatra ho antsika ny atakarantsika an'izany. On va lire dans Galates chapitre 3, Vakitsika ny Galatiana toko 7.
Nous allons lire le verset 13. dia ny andininy fahatelo ambin'ny folo no vakiantsika. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Kristy nanavitra anay tamin'ny oziny lalàna satria tonga voaozina monjy anay izy fa voasoratra hoe voaozina izay rehetra miantona amin'ny hazo. La malédiction qui devait se poser sur nous, Ilay ozina izay tokony ho niatra tamintsika zany a, la Bible nous dit que Christ est devenu malédiction pour nous. dia hozy izy ny baiboly hoe fa tonga voaozina monjy antsika Kristy. Peut-être qu'on peut voir un petit coup dans l'Ancien Testament quelles étaient les malédictions qui étaient proclamées sur le peuple d'Israël lorsqu'ils avaient désobéi. Mety afaka miverina kely any amin'ny testamenta taloha angamitsika ahitantsika an'ireo ozina izay niatra tamin'ny zanak'Israely rehefa tsy nankatohan'Andriamanitra izy ireo. On lit cela dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Dia afaka vakiantsika zany ao amin'ny Deutéronomia toko 7:20 a. Nous lisons le verset 15. Dia vakiantsika ny andininy 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Fa raha tsy mihaino feon'i Jehovah Andriamanitra kosa ianao ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy ny lalàny izay andidiko anao anio, dia ho tonga aminao sy hatra anao izao fanozonana rehetra izao. À partir du verset 16, c'est une liste, Ka noho izany manomboka eo amin'ny andininy 15 dia ahitantsika an'ireo listra une description ary famaritana de tous les malheurs qui allaient tomber sur le peuple d'Israël au travers de leur... an'ireo loza rehetra izay hiatra amin'ny vahoakan'Israely rehefa tsy ankatohan'Andriamanitra izy ireo. Si vous lisez tout ce chapitre, c'est une liste très très longue. Ary raha mamaky an'io toko iray manontolo io ianareo dia tena misy listra lava be ao. Une liste de malheurs Listra na loza qui seraient tombés sur le peuple d'Israël s'ils n'obéissaient pas. izay hiatra amin'ny vahoakan'Israely raha tsy mankatoy ny lalan'Andriamanitra izy ireo. Donc Christ est devenu malédiction Ka noho izany tonga ozina Kristy, parce que la malédiction devait être notre partage. ny ozina mantsy izay tokony ho niatra tamintsika En tant que pécheur, amin'ny mampanotantsika, en tant que désobéissant, rebelle, amin'ny mahatsipakatohantsika sy mpikomy antsika, c'était notre partage. dia izay tokony ho niatra tamintsika Jésus-Christ l'a pris. dia nentin'i Jesosy Kristy kosa izany. Devenu malédiction pour nous. Fa tonga ozina ho antsika Et Kristy. la deuxième chose, Ary ny zavatra faharoa peut-être nous pouvons lire dans Ésaïe chapitre 53, afaka vakiantsika angamba ny Isaia toko 7:15 le verset 5. dia ny andininy 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroina noho ny helintsika no fampijaliana nazy hontsika fihavanana namelezana azy. Porter la condamnation, Raha ny tena marina zany dia ilay fanamelohana noho ny otantsika nentiny. la punition qui devait être notre partage. Ilay famaizana izay tokontsika no niaran'izany, The punishment or the chastisement that should have been for us. Parce que le châtiment, c'est comme une punition, une condamnation. satria hoe fampijaliana io mantsy dia hoarina tahaka ny famaizana fanamelohana. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui And that est tombé sur lui. Ary ilay fampijaliana izay nahazontsika fihavanana ankehitriny namelezana azy ozy izy. Il a pris Nentiny zany la condamnation de notre péché, de nos péchés. ilay fanamelohana vokatry ny otantsika. En résumé, And in il a été puni à cause de nos Raha fehezintsika zany dia zao hoe ny fahaizina izy vokatry ny La otantsika. malédiction et le châtiment qui devaient reposer sur Ny nous. fanamelohana sy ny fampijaliana tokony niatra tamintsika Il a pris cette punition dia izy nitondra an'izany famaizana zany upon him. teo aminy. et la deuxième chose importante quand on parle de
la croix de Jésus-Christ, ary ny zavatra lehibe faharoa rehefa miresaka ny amin'ny hazo fijalian'i Kristy nous isika allons concentrer notre izay fantoka tanteraka ao anatin'izany ity afatra ity a qu'il a versé sur la croix. dia ilay rany izay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana. Le sang qu'il a versé sur la croix. Ny rano izay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana. Et souvent dans la vie chrétienne, Ary matetika eo anivon'ny fiainana mahakristianina on oublie et on ne prend pas en compte la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. dia adinontsika ary tsy omentsika lanja ny hery a izay misy ao anatin'ny rany Qui nous Jesosy a permis de recevoir beaucoup de choses de la part de Dieu izay nafahantsika nandray zavatra maro avy amin'Andriamanitra. et d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Ary zany raha zany izay matoy izao antsika ankehitriny eo anatrehan'Andriamanitra. Zany rehetra zany Cause du sang de Jésus qui a été. dia vokatry ny rany Jesosy izay nilatsaka. Pourquoi avant sa mort, Azany no atiny ny alohan'ny fahafatesany a il a recueilli ses disciples dia namory ny mpianana izy et il a pris un dernier repas avec eux. dia niarany sakafo farany tamin'izy ireo izy. Et il a pris la coupe Dia nandray ny kapoaka izy et il a dit cette coupe représente le sang de l'alliance. dia ozy izy hoe ity kapoaka ity no ilay rano fanekena. L'alliance que je vais contacter avec vous. Fanekena izay fanaovako aminareo izy. Et la coupe que nous allons prendre Ary ity kapoaka izay ho raisitsika ity représente le sang dia maneho an'ilay raha que je vais verser pour vous. izay alatsako ho anareo. Et c'est ce sang Ary io raha io qui va inaugurer no hanokatra la nouvelle alliance entre Dieu et son peuple, le peuple de la an'ilay fanekena vaovao eo amin'Andriamanitra sy ny vahoakany dia ireo vahoakany aty amin'ny fanekena vaovao. Ceux qui seront convertis, Ireo olona rehetra izay niova fo, ceux qui seront nés de nouveau. ireo rehetra izay nateraka indray. Amen. Amen. Vont expérimenter Dia hiaina traikefa la puissance du sang de Jésus. avy amin'ny herin'ny rany Jesosy. Non pas seulement pour entrer dans le royaume de Dieu, Tsy hidiran'izy ireo anatin'ny fanjakan'Andriamanitra fotsiny pour nous ihany, permettre de vivre dans la victoire. fa ahafahany ihany koa miaina anatina fandresena. Amen. Amen. Allons ouvrir notre Bible dans le livre des Hébreux au chapitre 9. Noho izany sokafantsika amin'ny baibolintsika eo amin'ny Hébreux toko 7 Ce chapitre parle du ity sang toko ity dia miresaka ny amin'ny rany Jesosy a, du sang de l'ancien. fa ihany koa miresaka ny amin'ny rany fanekena taloha. Hébreux chapitre 9, nous pouvons lire à partir du verset 11. Hébreux toko 7 dia afaka vakiantsika manomboka amin'ny 9:12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy. Est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho Il avy. a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Dia namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy natao tanana, zany hoe tsy isan'izao zavatra ary izao. Ce qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ary tsy mba nitondra rano sy lasa ranjanak'omby izy fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, Fa raha ny rano sy lahy sy ny ranomby lahy ary ny laven'ny bantotromby vavy afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu. maika fa ny rano Kristy izay nanatra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no ahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, Ary noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy rehefa niaritra ny fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany.
Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Mba hazony izay vao antso ny teny fikasana dia ny lova mandrakizay. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Fa raha misy didim-pananana dia teny foana izany raha tsy efa maty ilay nanao azy na tsy karitra ny fahafatesan'ilay nanao Le azy. testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Fa mafy ny didim-pananana rehefa tonga ny fahafatesana, fa tsy mafy akory izany raha mbola velona ilay nanao azy. Data lives. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Koa na dia ny fanekena voalohany aza dia tsy nohamasinina raha tsy nisy raha. Dedicated without blood. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Fa rehefa voalaza Mosesy tamin'ny vahoaka rehetra ny didy rehetra araka ny lalàna dia nalay ny ranjan'akomby sy ny rano sy lamba amin'ny rano sy ny volon'ondry jaky sy ny izopa ka nafafy ny tamin'ny boky sy ny vahoaka rehetra dia hoy izy, ity ny rano fanekena izay nandidian'Andriamanitra anareo. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Ary ny tabernakely sy ny fanaka rehetra ety manao fanompo-pivavahana dia ny fafazany rà toy izany koa. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ary saika diovina amin'ny rà avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna, fa raha tsy misy rà latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que cela. Koa dia tsy maintsy ny diovina tamin'ireny ny tandindon'ny zavatra any an-danitra, fa ny tena ny zavatra any an-danitra kosa dia tamin'izay fanatitra tsara noho ireny. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Fa Dieu. Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana izay tandidony tena fitoerana masina, fa ho any an-danitra tokoa mba hiseho anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Encore deux versets. Et ce n'est pas pour s'offrir à lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Andiny anankiroa sisa, ary tsy niditra izy mba hanatitra ny tenany matetika tahaka ampisorona be miditra ao amin'ny fitoerana masina isan-taona mitondra ny rano-zavatra hafa. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Fa raha izany dia tsy maintsy honjaly matetika izy ary izay nanaovana izao tontolo izao, fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro faran'izao izy mba hanafaka ny ota tamin'ny nanaterany ny tenany. Ok. Donc, on va voir un petit peu cet Noho izany ho jerentsika kely amin'ity tolakandro ity combien par le sang de Jésus hoe toy ny ahoana noho ny rany Jesosy nous avons obtenu tant de bénédictions. no nahazontsika fitahiana maro, Que c'est à cause du sang ary noho ny amin'ilay rà que Christ a versé à la croix, izay nalatsaka Kristy teo amin'ny hazo fijaliana présenté au Père, sy nasehony teo anatrehan'ny ray que la porte s'ouvre pour tous ceux qui croient no nisokafa ny varavarana ho an'ireo rehetra mino, de recevoir tant de bénédictions. ka ahafahan'izy ireo mandray ny fitahiana maro. J'ai lu ce texte parce que je vais retirer de ce texte certaines choses Namaky an'ity andinin-tsoratra masiny ity satria tia hanatsoaka zavatra sasasasany avy amin'io andinina io aho, que le sang de Jésus fa ny rany Jesosy que nous avons obtenu izay voaraintsika à cause du sang versé à la croix. dia noho ny amin'ilay rà izay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana. The cross. Mais je vais mentionner quelques versets aussi Fa mbola hamaky andinin-tsoratra masina hafa aho dans d'autres livres any anatina boky hafa et pour faire un tout sy entina mehezana azy rehetra moa zany afin que nous les chrétiens mba ahafahantsika kristianina nous puissions comprendre mahatakatra tout ce que Dieu nous a donné, ny zavatra rehetra izay nomen'Andriamanitra antsika, tout ce que Christ tsy mijanona eo amin'izay zava-bitany Kristy fotsiny ihany zany, par le sang de Jésus fa zao hoe tamin'ny alalan'ny rany Jesosy ont obtenu
tena azo ihany koa isika je répète, tant de bénédictions. izay averiko ombiena azo fitahiana maro isika. Laissons ce texte un moment Dia avelantsika kely aloha zany ty andininy ty a, et nous allons ouvrir notre Bible dans le livre des Romains, dia sokafantsika aloha ny baibolintsika zao amin'ny bokin'ny le Romanina, chapitre 5. ny toko fahadimy. Versets 8 et 9. Andininy fahavalo sy ny fahasivy. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanoty isika dia maty hamonjy antsika Kristy. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Koa maika aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa nohamarinina tamin'ny rany isika. Donc nous voyons que notre justification aujourd'hui qui est celle de Ka noho izany a, hitantsika fa ny fanamarinana antsika ankehitriny izay fantatsika fa avy amin'Andriamanitra nous l'avons obtenue dia nahazo sy nahavoaray an'izany isika par le sang de Christ. tamin'ny alalan'ny rany Kristy. Blood of Christ. Nous allons voir comment il était important que le sang soit versé. Dia ho jerentsika zao ny mazava-dehibe ny tsy maintsy andatsahana ny rà. Parce que les apôtres vont nous parler Satria ireo apôstôly dia hiresaka de amintsika la puissance de ce sang. ny amin'ny herin'io rà io. Là, nous voyons que premièrement, notre justification Fa ny zavatra voalohany izay hitantsika eto dia zao hoe ny fanamarinana au antsika travers de la nouvelle naissance tamin'ny alalan'ny fahateram-baovao s'obtient dia azo ary voaray izany a amin'ny alalan'ny rà. à cause du sang qui a été versé. No ilay rà izay latsaka Et donc nous sommes justifiés, noho izany a dia no hamarinina isika. déclarés justes. No hamarinina isika. Ce n'est pas une parole dans l'air, Tsy teny maniditsidina eny amin'ny rivotra fotsiny zany, c'est une parole de conviction dans notre cœur. fa teny aombana fandresen-dahatra ao am-pontsika. Par notre nouvelle naissance et par la foi que nous avons en Christ et dans l'œuvre de la Satria croix, tamin'ny alalan'ny nahaterahantsika indray sy ny finoantsika ny Kristy sy ny asa vitany teo amin'ny hazo fijaliana finalement, nous avons la foi dia any amin'ny farantsika manana finoana ihany que Christ a porté dans le lieu très saint devant Dieu. an'ilay rà izay nentin'i Kristy tao amin'ny fitoerana masina teo anatrehan'Andriamanitra. Et c'est ça qui emmène une conviction dans notre cœur. Ary zany avy eo no mitarika faharesen-dahatra ao am-pontsika Obtenu fa nahavoaray marina isika justification, an'ilay fanamarinana déclaré juste devant Dieu, no hamarinina teo anatrehan'Andriamanitra. pas par aucun autre moyen, Tsy tamin'ny fomba hafa akory a, parce que c'est le sang de Jésus satria ny rany Jesosy qui ouvre la porte no nanokatra varavarana Dieu puisse nous pardonner de tous nos péchés. nafahan'Andriamanitra namela ny elontsika noho ny fahotantsika rehetra. Chapitre 3, Ao amin'ny Romanina toko fahatelo a, le verset 25, dia ny andininy fahadimy amby roapolo. c'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés comme auparavant au temps de sa patience. Kristy Jesosy ozy izy a izay naseho an'Andriamanitra tamin'ny rà no fanavotana amin'ny finoana anehoana ny famarinany amin'ny tsy namalian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany. Et le verset 24 nous dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, Ary ny andininy fahefatra amby roapolo nefa hamarinana maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy moyen de la rédemption. noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Amen. Donc nous obtenons la justification Ka noho izany tsika nandray ny fanamarinana Righteousness. par le sang de Jésus-Christ. tamin'ny alalan'ny rany Jesosy Il Kristy. fallait que le sang soit versé. Nila nilatsaka aloha zany ny rany. C'est pourquoi Dieu n'avait aucun autre moyen Azany no atony hoe tsy nanana fomba hafa Andriamanitra aille à la croix, fa tsy maintsy nakeo amin'ny hazo fijaliana aloha Kristy. Christ going qui to the premièrement cross. représentait une malédiction, Ny hazo fijaliana izay voalohany indrindra maneho ozina, mais il ne pourrait pas juste mourir comme ça. izy zany tsy afaka hoe no faty tamin'izao fotsiny. Pourquoi la mort de Christ Azany no atony hoe fahafatesan'i Kristy a avait besoin d'être manifesté dia mila naseho zany et que son sang devait être versé. ary nila nilatsaka ny rany. Parce que c'est son sang qui emmène Dieu à
nous pardonner. Satria ny rano no hitarika an'Andriamanitra mela ny fahotantsika avy eo. To forgive us. Ce verset que nous avons lu dans l'Épître aux Hébreux Ary ilay andininy vakintsika tao amin'ny bokin'ny Hébreu teo a, dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. hoy sisy hoe raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-keloka. Forgiveness. Donc il fallait que le sang soit versé. Ka noho izany ny ilana latsaka aloha zany ilay raha, Le sang serait présenté à Dieu. ary rehefa atolotra sy aseho anatrehan'Andriamanitra izay raha zay, Tout avait été accompli. dia vita sy tanteraka ny zavatra rehetra. Rien d'autre n'avait besoin d'être fait Tsy nisy zavatra hafa nila natao de intsony la part de Dieu. avy amin'Andriamanitra. And from God. Amen. Amen. Donc le verset 22, on va garder notre doigt dans le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux. Noho izany tazomintsika zany a toko fasivy a ny andininy faharoa amby roapolo ny bokin'ny Hébreo a, Pour obtenir la justification, il faut être pardonné. mba hahazoana fanamarinana zany a dia mila voavela heloka aloha. To be forgiven. Il faut que nos péchés soient pardonnés. Mila voavela aloha zany ny fahotantsika. Donc sans effusion de sang, il n'y a pas Ka de noho izany raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-keloka, Quand n'importe quel homme ou femme aujourd'hui, na iza lehilahy na vehivavy ankehitriny par la foi, amin'ny finoana croit en Jésus, ka mino an' Jesosy Kristy izy ireo, il obtient le pardon, dia handray ny famelan-keloka izy ireo la justification. ary ny fanamarinana azy ireo. Justified. Amen. Amen. Et le chrétien aujourd'hui, Ary ny kristianina ankehitriny en Dieu, eo anatrehan'Andriamanitra être plus juste que ce qu'il est maintenant. dia tsy afaka ny marina tahaka ny mahamarina azy ireo ankehitriny intsony izy ireo. Toutes ses fautes, toutes ses faiblesses, tous ses Na dia eo aza ny fahadisoan'izy ireo sy ny fahalemen'izy ireo ary ny tsy fahampian'izy ireo. Amen. Parce qu'il faut comprendre la puissance du sang de Jésus. Satria mila azontsika mantsy ny herin'io rahan'i Jesosy io. La puissance de ce sang Ny herin'io raha io pour nous pardonner, pour nous laver, pour nous purifier. ho an'ny famelana ny helontsika, ny fanasanantsika ary ny fanadiovanantsika. Et Purify us. le sang de Jésus continue Ary ny rahan'i Jesosy dia mbola mitohy hatrany, à nous libérer, mitohy manafaka atsika, qui permet à Dieu de continuellement nous pardonner izay mahatonga an'Andriamanitra hitohy hamela ny helontsika Forgive us. dans notre vie chrétienne. eo anivon'ny fiainantsika maha-kristianina. Amen. Amen. C'est ça que l'apôtre Jean dit. Si quelqu'un confesse son péché, That's what le John sang de says. Jésus le purifie de Ary zany ne mahatonga ny apôstôly Jaona milaza fa raha misy olona miaiky ny fahotany dia ny rahan'i Jesosy hanadio azy amin'ny fahotany rehetra. la vie chrétienne. Ary zany anefa ny atao hoe fiainana maha-kristianina. Ce qui nous montre encore la puissance du sang de Jésus ou Izay mbola maneho amintsika hatrany ny hery ananan'ny rahan'i Jesosy ankehitriny, en notre faveur. izay miasa ho an'ny tombontsoa atsika, Chaque fois qu'on va devant Dieu et qu'on confesse notre péché, ka isaky ny manatona an'Andriamanitra isika ka miaiky ny fahotantsika, le Jésus nous purifie. dia manadio atsika ny rahan'i Jesosy. Amen. C'est pourquoi la justification et le pardon, Azany mahatonga ny fanamarinana sy ny famelan-keloka ça marche ensemble. dia zavatra anankiroa tsy afa-misaraka ireo. Verset 14 Ny andininy fa 14 de Hébreux 9. Hébreu toko fasivy zany a. Plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Mainka fanirahan'i Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no ahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Et dans le verset 26 de ce même chapitre, nous lisons que Jésus apparut une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Ary ny andininy fahinana amby roapolo ao anatin'io toky io any dia milaza fa Jesosy ozy izy dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro farany izao a mba hanafaka ny ota tamin'ny nanaterany tenany na noho ny sorona vitany zany. Dans l'épître de Pierre, chapitre 1er, Ao amin'ny epistilin'i Petera ny toko voalohany a. First Peter. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18. Petera voalohany toko voalohany andininy fahavalo ambin'ny Vous folo. savez que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ,
comme d'un agneau sans défaut et sans fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena dala zay azonareo tamin'ny entin-drazana fa ny rasoan'i Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Éphésiens chapitre 1er. Efesianina toko voalohany. Verset 7. Dia ny andininy fahafito. En lui, nous avons la rédemption par son sang, In him we have le redemption pardon through des his blood. péchés selon la richesse de sa grâce. Izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny haren'ny En fahasoavany. d'autres mots, le sang de Raha atao amin'ny teny hafa zany dia ilay raza latsaka teo amin'ny hazo fijaliana a permis d'être racheté. no nanavitra antsika na nahafahantsika ho voavonjy zany. Possible for us to be redeemed. D'obtenir la rédemption. Nahazontsika fanavotana. En d'autres mots, Dieu nous a rachetés. Raha atao amin'ny teny hafa dia izao hoe nividian'Andriamanitra na navotan'Andriamanitra. C'est son plan depuis l'éternité. Ary zany aneny efa drafiny hatramin'izay. Et à cause du sang versé à la croix, Ary no ilay raza latsaka teo amin'ny hazo fijaliana nous tenons une rédemption éternelle. dia nahazo fanavotana mandrakizay isika. Nous sommes rachetés. Ka noho izany dia avitra isika. Apocalypse chapitre 5, Apokalipsia toko 5 Chapter 5. verset 9. dia ny andininy fahasivy. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux d'un royaume et des sacrificateurs pour notre Ary ny hira firam-baovao izy ka nanao hoe ianao no mendrika haka ny boky sy amanotombo-kasehany fa voavony ianao ary ny raha anao no nanavotanao an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitsika ireo ary manjaka ambonin'ny tany izy. Amen. Il nous a rachetés. Nanavitra antsika izy ozy izy. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, il dit dans son épître comme quoi que nous sommes une nation. Ary zany ane mahatonga ny apôstôly Petera milaza fa firenena masina isika taranaka voafity, Nation de sacrificateurs, fanjaka mpisorona, séparés pour Dieu. voatokana ho an'Andriamanitra. C'est extraordinaire ce que la nouvelle naissance, je parle de la vraie, Matalanjona loatra ny afaka ataon'ny fahateram-baovao atsika. où ça peut nous Atraiza mety afaka hitondran'izany atsika que ça représente pour nous. ary midika inona eo amintsika izany. For us. Et qu'est-ce que ça nous emmène à devenir? Ary mahatonga antsika ho tony ahoana izany Et qu'est-ce qui nous... sy ny zavatra miandry antsika amin'ny andro avy. In the days to come. Tout ça Zany rehetra zany à cause du sang versé à la croix. no ilay raza latsaka teo amin'ny hazo fijaliana. Nous obtenons la sanctification. Dia nandray ny fahamasinana isika. C'est quoi la sanctification? Inona moa ny fahamasinana? C'est de devenir de plus en plus comme Jésus. Moa ve tsy ny ahatonga antsika nahaka ny Jesosy hatrany hatrany sa tsy zany? Constamment purifié de notre Zany hoe ho voadio mandrakariva amin'ny otantsika et de grandir à l'image de Christ de plus ka en plus. hitombo hanahaka ny endrika Kristy hatrany hatrany. C'est ça que l'apôtre Jean dit. Zany ny lazain'ny apôstôly Jaune. Apostle John. J'ai mentionné le texte tout à l'heure, 1 Jean chapitre 1er verset 7. Efa nitonongo teo ihany izay andininy izay ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany dia ny andinin'ny fahafito. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika ary ny rahan'i Jesosy zanany manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Dia ny andininy fahasivy. Confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Souvent, nous ne réalisons pas ce que nous représentons pour Dieu. Indraindray tokoa tsy azontsika an-tsaina ny tombam-bidy ananantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Parce que nous ne réalisons pas Satria indraindray tsy azontsika an-tsaina le sens ny hery dans le sang
de Christ qui a été versé. ao anatin'ilay rano Kristy izay nalatsaka. C'est ça qui ouvre la porte pour tout le reste. Fa zany aneny manokatra ny varavarana ho an'ny ambony rehetra e. C'est ça qui nous permet la justification, Zany manome antsika ny fanamarinana, la rédemption, ny fanavotana, To have the justification and redemption. la purification, ny fanadiovana, sanctification. ny fahamasinana. La parole de Dieu parle que toutes ces choses-là sont acquises pour nous The Bible par tells le us sang de Ny Christ. tenin'Andriamanitra dia milaza fa zany rehetra zany dia efa azontsika avokoa noho ny amin'ny rano Kristy. Amen. Mes frères et sœurs, souvent on ne réalise pas Raha lasa anabavina indray tsy azontsika tsaina tokoa. la valeur que Dieu met sur notre vie. Ny tombam-bidy izay ananan'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika. Et nous ne réalisons pas Ary tsy azontsika antsaina la vraie puissance du sang de Jésus. ilay hery marina izay ananany rano Jesosy, Nous emmener izay nahatonga antsika afaka ho eo anatrehan'Andriamanitra, ho an'Andriamanitra, ce que nous sommes aujourd'hui, ka nahatonga antsika ho toy izao ankehitriny que nous avons reçu. sy ny lova izay noraisintsika. Et nous vivons notre vie chrétienne Ary intsika miaina amin'ny fiainantsika maha-kristianina miaraka amin'ireo olantsika rehetra, avec le regard fixé sur nos problèmes et tout. miaraka amin'ny masontsika izay mibanjina ny olantsika rehetra sy ny lalatsarotra andalovantsika rehetra, Souvent, on n'arrive pas à se réjouir, dia tsy mahavita mifaly isika, à vraiment se réjouir mifaly marina pour ce que Dieu a fait de nous. ny amin'ny zavatra izay nataon'Andriamanitra atsika ka nahatoy izao antsika ankehitriny. La rédemption, Ny fanavotana, la purification, la fanadiovana, sanctification. ny fanamarinana, ny fahamasinana. Tout ça, c'est pour nous aujourd'hui. Ça nous appartient. Zany rehetra zany dia efa atsika avokoa ankehitriny e. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit Ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza fa vahoaka nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany nous ne isika. sommes pas comme n'importe qui marche dans le monde, sur la terre. Ary isika dia tsy mba toy ny olon-drehetra izay mandehandeha etỳ ambonin'ny tany, Nous sommes un peuple spécial fa vahoaka miavaka isika. et nous ne réalisons Kanefa indraindray tsy tonga saina isika nous avons reçu ny zavatra efa voaraintsika, que nous sommes ny mahizy atsika. et dans la réalité, Eny fa na dia eo amin'ny hita maso aza pouvoir hériter de toutes ces dia tsy azontsika tsaina fa efa nandova an'izany zavatra tsara rehetra zany ane isika, nous permettent de marcher dans la victoire, mba ahafahantsika mandeha amin'ny fandresena, d'être des hommes et des femmes ahatonga antsika ho lehilahy sy vehivavy sambatra, faly que nous sommes, faly ny amin'ny mahizy atsika. pas heureux simplement quand une bénédiction tombe, Tsy hoe faly fotsiny rehefa misy fitahiana tonga, pas heureux seulement quand nous recevons quelque chose dans le naturel, tsy hoe faly fotsiny satria hoe nahazavatra teo amin'ny hita maso, heureux de ce que nous sommes devant Dieu fa tena faly any amin'ny mahizy atsika eo anatrehan'Andriamanitra. cause de Jésus qui a versé. Ary zany rehetra zany anefa dia noho ny amin'ny Jesosy izay nandatsaka ny rany. Fallu que ça Tsy maintsy nila ny tranga izany, parce que c'est la chose qui ouvre la porte, satria izany no hanokatra varavarana, premièrement pour nous réconcilier avec voalohany indrindra hampiavana antsika amin'Andriamanitra, la réconciliation vient par le sang de Christ. satria ny fihavanana dia tonga amin'ny alalan'ny rano Kristy. La Bible nous dit qu'il a fait il a fait la paix The Bible says pour nous avec Dieu par son sang. Ny Baiboly dia milaza fa ny rano Jesosy no nampiavana antsika tamin'Andriamanitra. Amen. Donc nos regards Kanefa ny masontsika sur la vie dia mibanjina n'izao fiainana izao, de tous les jours, ny andavanandrom-piainana, nos persécutions, nos problèmes, ireo fanenjehana rehetra mahazo antsika, ny olantsika rehetra, ny fahoriana sy ireo fitsapana rehetra. c'est quoi Fa inona moa zany rehetra zany comparé à ce que nous sommes raha oharina amin'ny mahizy antsika ankehitriny, devenus matoy izao antsika ankehitriny par la puissance du sang versé. no ny herin'ilay rà izay nilatsaka tamin'ny hazo fijaliana. Amen. C'est pourquoi il y a un chant qui dit que le sang de Jésus-Christ n'a pas perdu sa puissance. Ary zany mahatonga hoe misy hira anankiray izay milaza manao hoe mbola tsy lefy ny herin'ny ràny Jesosy Kristy, still contains its power, has not lost its power. C'est qui permet à Dieu izay mahatonga an'Andriamanitra de relâcher hamotsitra toutes choses dans notre faveur. ny zavatra rehetra ho an'ny tombontsoa antsika. Amen. Amen. C'est extraordinaire. Fa tena mahatalanjona ane zany e. 1 verset 20. Kolosiana toko voalohany andininy faharoapolo.
Verset 19 nous dit, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Andininy fa 7:20 fa sitraky ny ray ho aminy no itoeran'ny fahafenona rehetra sady izy no ampiavana ny zavatra rehetra aminy ka dia ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampiavanana. through the blood of his cross. Si on veut la réconciliation avec Dieu, Raha mitady fihavanana amin'Andriamanitra zany tsika, la parole de Dieu est dia claire. tena mazava ny tenin'Andriamanitra C'est par le sang de sa croix. dia ozy izy noho ny rano teo amin'ny hazo fijaliana. Amen. Amen. Mais nous sommes vraiment des privilégiés. Fa tena manana tombony antsika raha lasana bava Nous e. sommes vraiment des privilégiés. Tena olona manana tombony tsika. 1 Jean, chapitre 5. Jaonina voalohany toko 5. Le sang de Jésus-Christ Ny rano Jesosy Kristy est une de trois choses dia iray amin'ireo zavatra anankitelo qui attestent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. izay manamarina fa Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra. Lisons le verset 6. Do vakitsika ny 9. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ny 9. Izy ilay avy tamin'ny rano sy ny rà dia Jesosy Kristy. Tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny rà ary ny fanahy no manambara satria ny fanahy no fahamarinana. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Fa misy telo izay manambara dia ny fanahy sy ny rano ary ny rà ary mifanaraka tsara izy telo. C'est verset 8. ça. Ny 7 sy ny 9 zany zay hoe fa misy telo izay manambara dia ny 9 dia ny fanahy sy ny rano ary ny rà ary mifanaraka tsara izy telo. Agree as one. Qu'est-ce que l'eau peut représenter? Maneho inona moa ny rano? Represent. Il ne faut pas oublier Aoka tsy adinontsika que quand Jésus a été baptisé, fa rehefa natao batisa Jesosy le Père a témoigné dia nanambara ny ray que Jésus est son Fils. fa zanany Jesosy. Le jour de son baptême, Tamin'ny andro nanaovana batisa azy Dieu a parlé. dia niteny Andriamanitra, Celui-ci est mon Fils bien-aimé. ity no zanako malalako sady sitrako izy izy. Donc l'eau du baptême Noho izany rano nanaovana batisa azy Baptism témoigne dia manambara que Jésus-Christ fa Jesosy Kristy est le Fils de Dieu. dia zanak'Andriamanitra. Amen. Amen. Et l'Esprit de Dieu, Ary ny fanahin'Andriamanitra nous savons qu'il s'est manifesté le jour du baptême. fantatsika ihany koa fa niseho izy tamin'ny andro nanaovana batisa azy Mais n'est-ce pas lui qui habite en nous, fa moa ve tsy izy ihany koa no monina ao anatsika qui nous témoigne et qui atteste izay mijovo vavolombelona ary miara milaza amintsika que Christ est le Fils de Dieu? fa zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy? N'est-ce pas lui qui habite en nous? Moa ve tsy izy ihany koa no monina ao anatsika? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, Ary isika mazanak'Andriamanitra atsika nous avons ce témoignage par l'Esprit. dia manana izay fijona vavolombelona fanahy zay isika. Et le sang qui a été versé à la croix, Ary ilay rà izay nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana qui a été présenté à Dieu, izay naseho sy natolotra teo anatrehan'Andriamanitra et le témoignage dia iny no manambara que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. fa zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy. Parce que le salut Satria ny famonjena ne vient d'aucun homme. dia tsy avy amin'olombelona na iza na iza, Vient que fa ny famonjena dia tonga amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. le moyen de notre salut. Ary ny fomba nahatongavan'ny famonjena tamintsika Le sang de Jésus-Christ a été versé. dia zao hoe rehefa nilatsaka ny rany Jesosy Kristy Une fois pour toutes, indray mandeha tsy miverina porté dans le lieu très saint. ka nentina tany amin'ny fitoerana masina indrindra. Amen. Et ça témoigne et atteste Ary iny no mijovo vavolombelona sy manambara que Jésus-Christ, fa Jesosy Kristy qui a pris la forme d'un homme, izay naka ny endrik'olombelona n'est pas comme tous les hommes. tsy
tahaka ny olona rehetra Le izy sang de personne d'autre que Christ ne peut sauver l'humanité. satria tsy misy ran'olo-kafa akoatra ny rano Kristy irery ihany no afaka mamonjy ny zanak'olombelona tsy avy amina ran'olo-kafa na iza Jésus vienne dans la forme d'un homme, fa nila naka ny endrik'olona aloha Jesosy verse son sang, ka nandatsaka ny rany tant que fils de Dieu, amin'ny zanak'Andriamanitra azy a son sang, dia nandatsaka ny rany izy et porte devant le lieu très ka nitondra an'izany teo amin'ny fitoerana masina indrindra teo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Donc le sang de Christ est un témoignage Ka noho izany rany Kristy dia teny filazana de qui il est ny amin'ny maha-izy azy et qu'il est le seul sauveur. fa izy rery no mpamonjy Qu'il n'y a pas d'autre sauveur, ary tsy misy mpamonjy hafa pas d'autre Dieu. tsy misy Andriamanitra hafa. Amen. Amen. Il y a un seul. Fa Andriamanitra tokana no misy a Son nom est Jésus. ny anarany dia Jesosy Kristy ary tsy misy hafa akoatra azy. Seul a pu verser son sang. Izy rery no afaka nandatsaka ny rany. C'est pourquoi ce sang-là témoigne fort. Zany mahatonga an'io raha io miteny mafy, Témoigne fort manambara mafy de qui Jésus est. ny amin'ny maha-izy azy any Jesosy. Amen. Le sang de Jésus. Ny rany Jesosy Ordinaire. tena mahatalanjona. Apocalypse chapitre 12. Apokalipsia toko 12. Mes frères et sœurs, on ne se sert pas du sang de Jésus pour faire toutes sortes de choses. Raha lasanabavy atsika tsy mampiasa ny rany Jesosy hanaovana zavatra maro samihafa. Il y a des gens qui utilisent le sang de Jésus pour faire toutes sortes de choses. Misy olona mampiasa ny rany Jesosy hanaovan'izy ireo zavatra maro samihafa. Mais allons lire un petit coup Apocalypse chapitre 12. Nous allons lire deux. Fandaotsika amaky ny Apokalipsy toko 12 a, andiny anankiroa ny vakitsika dia ny andiny 10 sy ny faraky 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre. Dia narefeo mahery tany an-danitra aho nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'ny Kristy iny. Satria nazera ilay mpiapanga ny rahalahintsika dia ilay miapanga azy eo anatrehan'Andriamantsika andro aman'alina, ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakamamy ny aintsony izy na dia ho faty aza. Satan, le diable, il est l'accusateur des frères. Fantatsika fa ny devoly Satana no mpiapanga ny rahalahy, Et il y a une chose qu'il ne veut pas, ary misy zavatra tokana tena tsy tiany a, que nous croyons dans ce que Dieu a fait pour nous, dia izao hoe ninotsika ny zava-bitan'Andriamanitra ho antsika. et il veut nous accuser, Dia te hampanga antsika izy, condamner, te hanameloka antsika izy, ne pas croire dans ce tsy que tiany isika ino ny zavatra vitany Kristy ho antsika, il veut nous décevoir. te handiso fanantenana antsika izy, Ce qu'il veut, c'est nous éloigner du Seigneur. ny zavatra katsaha dia ny hampanalavitra antsika amin'ny Tompo, L'action du diable, ary ny fiampangana izay ataon'ny devoly a, de ses armes les plus destructives dans la vie. no anisan'ny fitaovana izay mahery vaika indrindra entin'ny hamotehana ny Kristianina. La Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Fa hoy ny Baiboly hoe izy ireo dia naharesy azy, naharesy an'izy moa, ary naharesy azy tamin'ny fomba ahoana lazain'ny Baiboly mazava tsara, À cause du sang de l'agneau. no ny rany zanak'ondry. Et au fait, le sang de Christ était une arme Ny tena marina aza dia izao hoe ny rany Kristy dia fitaovam-piadiana pour déclarer entina hanambarana notre justice, ny fanamarinana antsika, notre pardon, ny famelan-kelontsika, rédemption, ny fanavotana antsika, sanctification, ny fanamasinana antsika, paix avec Dieu. ary ny fihavana antsika amin'Andriamanitra. Arme puissante. Tena fitaovam-piadiana mahery vaika, C'est à cause de son sang que nous avons obtenu ce que nous avons obtenu. satria tamin'ny alalan'ny rano nahazoantsika izay rehetra nanantsika. Et c'est comme ça qu'ils l'ont vaincu. Dia ohatr'izany nandresen'izy ireo azy, Ils se sont servis du sang de
Christ satria nampiasa ny rahan'i Kristy izy ireo pour répondre aux accusations de l'ennemi. entiny namaliana ny fiampangan'ny fahavalo. Amen. Amen. L'accusateur des frères, Ilay mpiampangany rahalahy izy à cause du sang versé à la croix. no lay raha izay nalatsaka tamin'ny hazo fijaliana. Et ça, c'est notre âme. Ary izany ny fitaovam-piadintsika. Notre âme dans l'esprit, Ny fitaovam-piadintsika ao amin'ny fanahy, par la foi, amin'ny finoana, en reconnaissant ce que Christ a fait. amin'ny fiekentsika ny zava-bitan'i Kristy, Reconnaissant la puissance du sang, amin'ny fiekentsika ny herin'io raha io, son sang qu'il a emmené devant Dieu. lay rano izay nentiny teo anatrehan'Andriamanitra. Béni, hein, tout ce qu'on a partagé là de ce que le Izay nahatonga antsika afaka nandray an'ireo zavatra rehetra fampizarantsika teo avy amin'ny rahan'i Kristy. et que par la foi, Ary amin'ny finoana on peut déclarer ou croire dia afaka manambara sy mino isika ce que nous avons obtenu de la part du Seigneur à cause du an'ireo zavatra rehetra voaraintsika avy amin'ny tompo noho ny amin'ny rahan'i Jesosy. et on peut résister à l'ennemi de Dia afaka toerintsika amin'ny fomba ohatr'izany ny fahavalo. parce que c'est par le sang de Christ que nous avons obtenu tout ce que Satria nous tamin'ny alalan'ny rahan'i Kristy iny nahazoantsika izay rehetra nanantsika. avons la rédemption, la justification, Dia ny famelan-keloka, ny fanavotana, ny fanamarinana sy ny ambiny rehetra. que par la foi Ary zao hoe amin'ny finoana de ce que nous croyons, de ce que Christ a accompli, no ireo zavatra inontsika sy ny zavatra vitan'i Kristy. repousser toutes les attaques de l'ennemi Dia afaka manohatra isika ireo fanafian'ny fahavalo rehetra. à notre sujet, Dia ny fanafiany atsika manokana pour nous condamner. mba hanakivy atsika, hanameloka atsika. Des frères, Satria izy mpiampanga ny rahalahy. mais ils l'ont vaincu Fa nefa naharesy azy izy ireo à cause du sang de Jésus. noho ny amin'ny rany Jesosy. Par cette âme puissante, Tamin'ny alalan'io fitaovam-piadiana mahery vaika io, par la foi, tamin'ny finoana. croyons que ça a été accompli. Satria nino izy ireo fa efa tanteraka izany. Nino izy ireo, nino anjany izy ireo. Et l'ennemi ne peut plus nous attaquer. Il peut nous attaquer. Ary tsy afaka manafika atsika intsony fa valy, eny afaka manafika atsika izy. La foi est dans la puissance de ce sang pour nous racheter. Fa raha toa kosa ny finoantsika ka mitoetra ao anatin'io raha izay afaka manafitra atsika io, La force de l'ennemi pour nous accuser, dia izao hoe ilay herin'ny fahavalo izay miampanga atsika, croire que nous ne valons rien, izay lazany fa tsinitsinina isika, croire que nous ne sommes pas dignes, izay lazainy fa tsy mendrika isika, tout cela est brisé. dia torotoro sy potika avokoa izany rehetra Les izany. enfants de Dieu, Fa efa zanak'Andriamanitra isika. Amen. Et nous Amen. tenons sur ce que Christ a accompli. Ka eo amin'izay zava-bitan'i Kristy no hijorontsika. Et notre foi Ary ny finoantsika dia ao amin'ny herin'io raha io, qui relâche le pardon, la izay afaka mamotsitra ao atsika ny famelan-keloka, ny fanamarinana, ny fahamasinana ary ny fanavotana sy ny ambiny rehetra. Ny fanavotana atsika tamin'ny otatsika, ny fanavotana atsika tamin'ny otatsika. rien ne peut Fa raha lasy anabavy tsy misy ninina afaka manameloka atsika intsony any ankehitriny e. Tsy misy. que tu as pu faire et tout ce que tu feras a été pris en compte. Fa ny zava-bitanao sy ny zavatra mbola ataonao any amin'ny ho avy dia efa niraisina sy tafiditra ao anatin'izany avokoa. A été pris en compte Efa voaray par le sang de Jésus noho ny amin'ny rahany Jesosy versé à la croix. izay nilatsaka tamin'ny hazo fijaliana. Avait compris. Iza moa no natakatra an'izany? Qui aurait cru Iza ny nino? que le sang qu'il a versé Fa lay raha izay ho alatsany iny ane aurait réconcilié l'humanité avec Dieu. no ampiavana ny zanak'olombelona rehetra amin'Andriamanitra. Permettre en tant que chrétien Ary ahatonga antsika ihany koa maha-kristianina antsika d'élever notre paix et notre ho afaka hiazona ny fiadanantsika sy ny fifaliantsika foi que le diable a été. miaraka amin'ny fahafantarana fa efa haresin'ny devoly. Il a dépouillé les dominations Efa nisorony tsy ho eo amin'ny tena ny fanapahana sy ny fahefana, publiquement ary efa naseho any miariary ny fitondran'ireo. Amen. travers de la croix Tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana, qui a été versé. lay raha izay nilatsaka. Amen. Amen. Donc, Ao ary il y a des enseignements dans le monde. misy fampianarana izay hita eny amin'izao tontolo izao ankehitriny Un des grands prédicateurs izay ataona olona anankiray anisan'ny mpitoroteny lehibe momba ny finoana. dit que lui, il plaide le sang de Jésus-Christ Ny azy zany lazainy dia izao hoe mampiasa ny rano Jesosy Kristy izy, de sa voiture, apetany eny amin'ny moteran'ny fiarany zany, surtout.
eo amin'ny zavatra rehetra e. sur tout. eo amin'ny zavatra rehetra. Mais où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit? Fa aiza moa no tokony iandohan'ny zany zavatra rehetra any ary aiza ny tokony hafarany? Le mot plaider, Ity teny hoe plaider na mampiasa na mampiatra ity a, se servir de quelque chose. dia zao hoe mampiasa zavatra anankiray a, something, Se servir de quelque mampiasa zavatra anankiray, chose de témoigner mampiasa fanambarana na teny vavolombelona à notre bénéfice. ho an'ny tombontsoa antsika manokana. benefit. Mais ce n'est pas simplement une application de mots. Kanefa zany izy io tsy vitany hoe fampiasana na fampiarana teny fotsiny, Nous savons que le Seigneur prend soin de nous. satria fantatsika nefa ny tompo mikarakara antsika sy mitsinjo antsika e. C'est dans l'esprit que nous avons besoin de comprendre Ary eo amin'ny fanahy no mila takara antsika la puissance du sang de Jésus. ny amin'io herin'ny rany Jesosy io. Et c'est un peu la même chose And it's a bit the que same nous thing. retrouvons dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 et 12, quand on parle des armes. Ary dia mitovitovy amin'izany ihany koa ny hitantsika ao amin'ny Efesianina toko fahaenina manomboka amin'ny andininy fahafolo ka hatreo amin'ny faharoa ambin'ny folo a, rehefa miresaka ny amin'ireo fiadiany kristianina. Of a Christian, sorry. Et combien beaucoup de chrétiens comme moi auparavant Ary firifiry amin'ireo kristianina tahaka ihany koa tany aloha Myself, je mettais toutes les armes de Dieu dia mampiasa an'ireo fiadian'Andriamanitra rehetra aho, ireo fiadiany kristianina rehetra, et croyant que qu'importe comment je vais vivre, mais je mets les armes sur moi. Et dia tsy mampaninina azy mety fomba fiainako fa zao fotsiny hoe tafiko fotsiny ireo fiadiana rehetra eo amiko dia milamina ny zavatra rehetra. donc on plaide le sang de Jésus sur toute chose. Ka noho izany rehefa mampiasa ny rano Jesosy eo amin'ny zavatra rehetra Donc, ma isika, question est ceci, est-ce que ça vaut la dia peine? ny fanontaniana petraka dia zao mo ve ilainy zany? Ou alors est-ce que c'est une attitude de foi que nous avons? Sa ve hetsiky ny finoana izay ananantsika zany? Une attitude de foi que nous avons et on peut même confesser. Eny mety tonga hatramin'ny fanambarantsika amin'ny vavantsika an'izay finoana izay mihitsy aza. Allons dire que l'ennemi vient contre nous et nous accuse et nous déclare toutes Andao sortes de lazaintsika ohatra hoe manatona antsika ny fahavalo dia miapanga antsika sy miteny zavatra lainga maro amintsika. handicapés dans notre service. Dia ampalemy antsika izy eo amin'ny fanompoantsika, Il nous remplit notre tête de toutes sortes de mensonges. feno ny lainga ny lohantsika, Nous finissons par être condamnés, par être accusés, par croire que nous ne valons dia rien. ny afarantsika lasa ny ampangatena manamelo tena ka lasa mino isika fa tsinotsinona. On peut se lever dans l'esprit. Dia amin'izay fotoana izay tsika afaka mijoro amin'ny fanahy ka manambara Puissance de Jésus ny amin'ny herin'i Jesosy pour contrecarrer. mba hanoerana ny laingan'ny fahavalo. Premièrement, une attitude de cœur. Fa toe-po aloha le izy voalohany indrindra, De cœur. toe-po aloha le izy. Dans ce que Christ a Zany hoe finoana ny zava-bitany Kristy aloha. le sang de Jésus-Christ. On va quitter ce bâtiment aujourd'hui. On va dire que le sang de Jésus couvre ces haut-parleurs. Ka noho izany tsika tsy afaka mampiasa ny rano Jesosy. Andao ohatra hoe raha ivoaka eto amin'ity toerana ity tsika dia ampiasaintsika hoe miaro an'ireto haut-parleur reto ny rano Jesosy. On comprend ce que je dis? Azonareo ny tiako tenenina. Faites bien attention à toutes sortes de doctrines. Noho izany mila mitandrintsika ny amin'ireo karaza-poto-pampianarana De versets de la parole de Dieu, comme le verset que nous venons de lire dans l'Apocalypse. izay ampiasain'ny olona andin-tsoratra masina raina roa tahaka n'ilay vakintsika tao amin'ny apokalypsy teo ohatra. Et donc pour eux, pour beaucoup de ces chrétiens aujourd'hui qui plaident le sang de Jésus à corps et à tort et à Ka noho izany a, ireo kristianina maro izay mampiasa ny rano Jesosy amin'ny tsy tokony hampiasana azy, même ce qu'ils font. dia mampiasa an'izany izy ireo nefa tsy fantany akory ny zavatra ataon'izy ireo. Donc plaider le sang de Jésus, Ka noho izany fampiasana ny rano Jesosy c'est une marche de foi. dia lalan'ny finoana io. C'est quelque chose qu'on a compris, Zany hoe zavatra anankiray takatsika, révélation qu'il y a dans notre cœur, fanambarana tonga tao am-pontsika, comme quoi que ça devient une arme pour contrecarrer les plans de l'ennemi. ohatrany hoe lasa fiadiana tonga tao am-pontsika ilay izy mba noerana ny drafitry ny fahavalo Contrecarrer ce que nous sommes. sy entintsika manambara ny maizy atsika. Amen. Amen. Pas pouvoir écouter les mensonges du diable. Ka tsy ahafahantsika miaino an'ireo laingan'ny fahavalo, Les mensonges du diable. ireo laingan'ny fahavalo. Donc si on comprend bien, Noho izany a, raha azontsika tsara le izy a, on réalise que Jésus était obligé dia azontsika ihany koa zany fa tsy maintsy Jesosy a de son sang nandatsaka ny rany izy a hatramin'ny gota ray farany. Amen.
Amen. Et qu'en portant cela devant Dieu, Ary rehefa nitondra an'izany teo anatrehan'Andriamanitra izy, on obtient aujourd'hui We today notre libération, dia izany nahazahoantsika ny fanafahanantsika ankehitriny. que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Ary efa zanak'Andriamanitra marina tokoa isika ankehitriny. Amen. Amen. Nous sommes réellement des enfants de Dieu pour tous ceux qui sont convertis, Efa zanak'Andriamanitra tokoa ireo rehetra izay niova foan'i Kristy. tous ceux qui sont nés de nouveau. Ireo rehetra efa nateraka indray. On ne Amen. peut pas accepter quoi que ce soit de la part de Ary tsy tokony hanaiky zavatra hafa ankoatran'izany isika ireo zavatra avy amin'ny fahavalo. Amen. la puissance du sang de Jésus. Fa ny herin'ny ran'i Jesosy. Amen. Amen. Avoir la foi là-dedans. Mila manana finoanany amin'izany isika. have faith in Manana finoanany amin'izany. Foi dans le sang versé à la croix. Finoana n'ilay ra izay nilatsaka teo amin'ny hazo La fijaliana. religion aujourd'hui, Ny fomba mpivavahana ankehitriny a, ils ont une espèce de foi dia manana karazana finoana izay izy ireo née raha tao anaty farangisosina. dans le sang qu'ils versent, le sang des animaux. Finoana anara izay alatsaka izy ireo a, nefa rana biby a na zava-mananaina. Ils ont la foi là-dedans. Ary manana finoana an'izany izy ireo, Le sang d'un animal. nefa rana zava-mananaina. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le monde chrétien aujourd'hui. Fa maro anie ny zavatra mitrangy any anivon'ny tontolo kristianina ankehitriny e. Aller dans toutes sortes de dérives. Hitanareo afaka makany amin'ny fivilian-dalana maro samihafa anie ny olona e. On peut aller bien loin dans toutes sortes de dérives. Hitanareo afaka tafalatsaka anatina karazana fivilian-dalana ny olona any amin'ny fioara-pefy. Amen. Donc le sang de Jésus-Christ pour nous Ka noho izany rany Jesosy Kristy ho antsika nous ouvre la porte. dia manokatra varavarana ho antsika Toutes sortes de bénédictions de la part de Dieu. ho andreo karazana fitahiana maro avy Et amin'Andriamanitra. il n'y a aucune malédiction sur Ary tsy misy fanozonana izany ao amintsika. La malédiction ne peut pas nous toucher en tant qu'enfants de Dieu. Tsy afaka mahakasika antsika ny fanozonana amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika e. Amen. Vous vous souvenez le verset que j'ai utilisé pendant la conférence Tsaronareo ve ilay andinin-tsoratra masina izay nampiasaiko nandritry ny konferansy avec le sang de Jésus et le sang d'Abel? izay nampitahana ny rany Jesosy tamin'ny rahany Abela, Ça parle plus fort. fa mbola miteny mafy kokoa izany. Amen. Amen. Le sang de Jésus. Ny rany Jesosy Que ce soit une réalité pour nous dans l'esprit. aoka ny ho zava-marina amintsika ao amin'ny fanahy zany, Que ça devienne quelque chose de vrai. ho tonga zava-marina ao anatsika. and true and powerful in our Et lives. que cela nous empêche Ary aoka ihany koa anie izany hanakana antsika notre joie, notre paix, notre assurance dans tsy hamery ny fifalitsika, ny fiadanantsika, ny fahazahonantoka izay hananantsika ao amin'ny Tompo. nous recevons avant Ao anatin'ireo zavatra rehetra efa voaraintsika mialoha avy amin'Andriamanitra. nous ne pouvons pas nous laisser écraser par l'ennemi. Fa tsy tokony manaiko hitsakitsahan'ny fahavalo isika. The enemy. Et que le Saint-Esprit ouvre nos yeux. Ary aoka nefa namasina nokatra ny masontsika, Nous puissions voir clairement ahafahantsika mahita mazava tsara la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ qui a été versé. ny hery izay misy ao anatin'ny rany Jesosy azy izay nilatsaka teo amin'ny hazo Les fijaliana. soldats ne savaient pas ce qu'ils faisaient The soldiers Tsy fantatr'ilay miaramila ny zavatra nataony quand ils ont perdu. rehefa nandefina ny lany voany La izy. Bible nous dit qu'il y avait le sang qui a coulé et l'eau. Fa hozy izy ny Baiboly hoe rano sy rano nivoaka avy ao amin'ny lany voany. Amen. Amen. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Tsy fantany nataony, Il y avait un but. kanefa nisy tanjo natao ambadika izany Le sang soit versé mba hilatsahany rany pour la rédemption de l'humanité. ho an'ny fanavotana ny zanak'olombelona, ho an'ny famelana ny helokontsika, ny fanafahana antsika, Libération ny fanafahana antsika liberation. pour tout. amin'ny zavatra rehetra. Pourquoi Amen. tout ce que la parole de Dieu déclare Ary izany no antony izay rehetra ambarany tenin'Andriamanitra antsika devient une vraie réalité pour nous. dia tonga zava-marina ao antsika Quand nous tokoa. avons la foi
when we have et faith la conviction dans notre cœur rehefa manana finoana sy faharesendaritsika ao anatin'ny fotsika qui a été versé, la puissance dans ce sang. mahakasika an'ilay raha zay nilatsaka ary ny hery zay misy ao anatin'io raha io. Amen. Amen. C'est pourquoi si vous rentrez chez vous, that's why Ary zany no antony hoe raha ody any an-trano ianareo a prenez le sang de d'un animal ou quoi que ce soit, ils mettent sur votre porte et sur le dia tsy ilainao ny makarahana biby na zava-mananaina dia afafinao amin'ny tolambaravarana, tsy ilainy zany dans une nouvelle dispensation fa efa aty amin'ny vanim-potoana vaovao no misy atsika, de la nouvelle alliance. aty ambany fanekena vaovao no misy Le sang de atsika, Christ a été versé une seule fois. izay nandatsana ny rahan'i Kristy indray mandeha tsy miverina. Amen. Et cela a satisfait la justice de Dieu. Ary zany anefa dia nahafa-po tanteraka ny fahamarinan'Andriamanitra. Amen. Ça a satisfait la justice de Dieu. Nahafa-po tanteraka ny fahamarinan'Andriamanitra izany. justice of God. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, Raha sy anabavy, ne laissons pas prendre au piège par l'ennemi. aokatsika tsy anaiko voafandriky ny fahavalo a. Amen. Nous sommes ce que Dieu a prévu pour nous. Fa io maizy atsika ankehitriny io a dia arak'ilay efa nomanin'Andriamanitra ho atsika indrindra. Purposed for us to be Amen. Nous sommes une race spéciale. Taranaka miavaka isika, race of people. Une nouvelle race. taranaka vaovao, La race chrétienne. taranaka kristianina. Amen. Amen. Des hommes et des femmes nés de nouveau Lehilahy sy vehivavy zay nateraka indray, qui croient en Jésus, qui marchent avec lui izay mino an' Jesosy miara-mandeha aminy, et que la victoire soit pour nous tous. ary mifandresenany aoka ho atsika rehetra. Allons se lever, on va remercier le Seigneur. Andao tsika hitsangana dia andao hisaotra ny Tompo e.